atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao alina izao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany CDR nantenaina Rabearnany mitondra ny lohateny hoe Vohitsintaotra. Ireo mpamelona ny tantara Alain Falmanana, Gaston Faly, Daniela ny ondy. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, mpanatotoso Alain Rabemanatsoa. Tena tratralina tiako efa amfiry zao andro zao ny olana koa moa dia le lalana tary avaratsy ny arabe saika tsy voavokako efa tena ela tokoa mantsy sy tatika zay no antony eny efa tongetondray aloha dia ohatra ny tadidididika any le izy efa tena nanafatra mihitsy ny olona tany etalana fa tsy tokony anderery indrindra moa fa hoe amin'ity lalana ity ny lalana tafavoaka ihany fa ny andro maizona ny olana amiko zao raha mazava tokoa mantsy ataoko fa tsy misy olana ny amin'izany fa ny mahagaga koa dia aiza raha zareo ty tsy nisy nitseny fa naninona ary nefa nge toatramin'ny efa nanafatra izy ireo fa hoe hitsena amin'ity lalana ity sa koa ngamba diso ariva loatra dia mety efa lasa miverina ary zareoko napoziny tsy ho avy-tsony angambaniko zaza nefa ty taraika ty andalana tiako aleo aloha ezaka ny andeha mafimafy anka efa tsy misy hevitra tsony lohany amin'izany zay sady ko sa dia tongeto amin'ny fisampanandalana tiako ary vetivety ana nge izy zany ary efa akaiky ny lalana zany no izy ka fa dia izy amireto tokoa moa zany no izy amireto sampanandalana roa reto no tokony alehako ohatra ny tsy saroko mantsy izy zany andraso hoe aloha tam'le nandehanana sy dada toraleva tamin'ity lalanyity tokoa moa dia ny ekafisa ny ekavanana ny izy tena ty zao no ampisangotsy andraiko izy ary andraso aloha mety miakavanany ty ngamba no izy tena ty ka aleo ranka fa tiano arahako ataoko fa tonga any ty moa zany ny amin'ity lalana ity to nanjary nisy an'reto azoazo reto ny lalana nefa tamin'izany taty farany taty moa efa ny tsy an'izao ve andraso aloha fa ohatra ny tsisy ty ka iny ihany kay ty ihany ny lalana fa ny andro maizina angamba no mamitaka amin'ny masoko ahoana ary zany nanjary nisy an'ity lalana amin'ny tomandavany ty ndraiky ve rehefa afaka aniny tena tsy ohatran'izao mihitsy kosa aloha le lalany mba marina mafy tsy nisy an'ity mihitsy marina mafy tsy tena diso lalana tanteraka tsy izy mihitsy ty tsy nisy ohatran'izao mihitsy ny lalana maka ty ka dia ahoana nefany taiza zany ny fandiso ny lalana ary so dia mba tary amin'le sampanandalana tary aloha tary ary
andraso aloha izorana ihany ty lalana ty dia rehefa ao aloha hito ihany. Oay, fa ho ty rano be ty marina mafy tsy tena diso lalana e. Tsy misy an'izao mihitsy kosa ka tsy misy reny rano be tahaka an'ity hatramin'izay. Ny lalana nombako izany ny disoko marina mafy raha hita n'ity reny rano ty ako. Aleo mandeha verina raha izany dia ary amin'le sampanana ilany indray no ale. Aleo ranga izay no atao. Moa zany le sampanan-dalana ray zao ka efa elaela ihany zay nandehanako izay nefa to tsy mbola tonga amin'ny toeran'iny foana ako. Za zany ty voatery miverin-dalana fa diso le teoko. Fa ty anko raha velo le lalako nandroso teo e. Andraso e ohatrany tsy nisy ohatran'izao kosa aloha e. Tsy nandalo tamin'ny toerana ohatran'ity nefa dia iny ihany nefa ny lalako teoko. Nitodito fotsiny aho rehefa tonga tary amin'le renirano tary aloha tary. Dia ahoana indray ary izao toerana hafa hita amin'ny masoko izao. Dia ahoana indray ny amin'ity inona no atao e. Sa ve anivaka amin'le rano ary aloha ary ihany. Tsy iny nefa lalana efa hita izao fa disoko. Tsy tondra makamy mihitsy na dia anivaka amin'iny azy ahy. Nefa raha hiverina koa izany dia mety tsy ho tafaverina ary amin'le sampanana ritsony raha izao no iziko. Ty izao to lalana mbola tsy nalehako mihitsy. Lozy ty rifetra fa tena voan'ny tamery-tany tanteraka. Ary mety tsy ho tafavoaka amin'ity lalana ity raha tsy misy olona moka amin'itiko. Nefa iza tsony n'olona andeha amin'ity lalana ity amin'izao andro fa alimbe izao e. Iza tsony no sahamakivaky an'ity lalana ity. Raha tsy za zay tratra ny tsy azo anoharana ihany koa nga. Tena mafy tika. Aleo aloha atao izay ahitana trano mety hikaroana fonja raha izany fa tena tsy tody ihany tsony ngambako. Izay mihitsy no atao. Ty e totonga eto amin'ity toeran'ity any raha ny afaran'le lalako teo. Ty izao le renin-drano. Tena voan'ny tamery-tany alary fetra raha izao ka tsy fantatra tsony tokoa izay tondra an'ity lalana-ty aloha. Tsy aiza efa rano na makaiza na makaiza. Torako izany ihany koa dia tafaverina teto amin'ity toeran'ity avy vetivetika teo a. Dia ahoana re tsy maintsy hita amin'ity renirano ity ihany izany. Aloha ranga izay no atao tsy maninona izany fa aloha hita amin'ny olo sao dia izay no ahafahana ka ahatongavana any amin'ny toerana ale. Anaso aloha amoritra pataloha re. Le rano dia afaka tamin'iny indray zao dia ahoana aiza ny lalana. Aleo manaraka an'ity ihany fa iny efa ohatran'ny mazavazava ratsy iny angambany izy. Aleo ranga manaraka an'iny dia ho hita eo
sady efa tsy manan-tsafidy tsonokionge ny tena moa vai marina zany ny vorondolo fa misoka manerana amin'ny tanàna aleo tsy miteny ary tsy mitodidodika raha zany no ahafahana amin'ireniko ny vorondolo sy ny kary tsy misitsoka rery ohatran'izany no mantsy fa aora efa misy olona misangisangy aminy ao aloha ndraso fa zay vo tadidiko ny lalana raha zany no izy ry toerana somaro lobolobo ry ary eo akaikeo zany le tranonrava raha zao fandiniako azy zao tena tsy mamitaka ny eritreritro fa tena tonga ihany angamaka hitako ihany ny lalana nefa ty le tonga am'le fitenenana hoe aza misika aloha raha tsy tafavoaky ny ala zany feomborondolo tsy akiato zany zany ohatra mampatahotra mampiorokodotrako mba marina o ary raha ny fahenona azy zany dia ohatra ny avy ao anatin'ny lobolobo mihitsy le izy jereo reny misiditsidiny reny zareo dia ao avokoa mamantana andraso aloha mailomailo any raha zany fa sao dia ho ratsy ty tantara ty ka nefa nga moa misy lalana fa tsy manivakeo ihany vao tonga any amin'ny Dadatoraleva zay zao no tena olana amiko eny andraso ranga fa tsy maintsy afako iny efa lalana akaiky ty ndray ve vao hoe afatahotra eto nefa dia raha mifanena amin'ny enotoato amin'izany dia ahoana ary azo antoka tokoa fa tsy maintsy efa misy mihery ao anatin'ny lobolobo miaraka amin'izany vorondolo sy kary mitabataba zany inona rety ny hevitra andraso aloha ohatra nyjano fa nijanona lesiko amborondolo ary lasa nangina be tampoka teo koa no teto amin'ity toerana manodidina nyity lobolobo ty fa inona no antony sa ve efa manomboka misangy ary zareo zany marina mafy tsy matahotra zany andraso ny lalana eny no leka ary aza mitoditodika tsony ala raha fetra fa ento ary tongotra zay fa afaka tena afaka marina afaka tamin'ny lalana iny ihany efa ry aloha ry le toerana raha azoko tsara ndray marina tena tsy nahapoziko tonga ihany ary alohaloha toizana ihany miazakazaka ka tena tonga ihany marina avotra zany dia efa manao kotrokotroka dala mihitsy amin'ity andro efa mafiry alina ty Dadatoraleva voay rehefa za ihany ty fa izy zany feondra fetra ve zany Dadatoraleva andraso ny tena aloha itsangana voaina fa tena ny adala zany mandondro any velany zany vaona sea vao aloha fa ino ny ty mahazo ny se ary maninona koa ny tenanao alina loatra oatra zao ka nga ry Dadatoraleva everinao fa tsy gravy be ny tany an-dalana fa gravy be ahoana eo mandrosolo eny ary aloha andro efa mifiry zao vao tonga se fa mifiry tokoa aloha zao andro zao ry Dadatoa efa mborome folo sasany alina zao marina hoe fa everiny sy efa tsy efa tapimandry atao tanàna hitany sy am'izao maizim-bolana zao so ihany aho fa tonga fa nanidina ranojanona rehefa hita fa maizina ny andro
Zay aza iverina efa tsy ho tonga tsony se zao. De tsy nisy ny tsena zany nareo? Nalefako tany tokoa ny ankizy fa hoe rehefa tsy tonga hatramin'ny enina eo se de efa namany rapitso indray. Efa nanafatra andreninareo mihitsy fa raha vao taraiky arivo izy mandeha de aleo tonga de mijanona. Sa tsy niteny an'izany ny reniny se? Niteny an'izany tokoa izy aloha e. Ka naninony se ny mbola nandeha ihany e? Zay no nahatonga ny se tsy nisy mpitsena. Ka mbola atoandrotoandro ihany tokoa ngy ary dadatoa niala tany an-tanàny e. Tamfiry? Avy ny sakafo atoandro. Ka nahoana n'izao alim-be zao sy vao nitiadona ty? Ka tsy zany ry dadatoa fa ohatran'ny adiniko a le lalana makaty aminareo a. Maninona ho ery se? Ohatran'ny adiniko a. Tsy tadidiko mihitsy ary tena very ako. Ka zay ny ala efa nahiko mihitsy hoe tsara ihany raha misy olona miaraka am'se. Ohatra mivoan'ny tambery tany fotsiny a. Niodikodina mivezivezy tamin'iny lalana iny. Mandroso de miverina de ohatra mivezivezy eo ihany. Raha tsy be zany nahazo am'se zany e. Farany aza ngery dadatoa zaly niazakazaka be teo ohatran'ny hoe misy manaraka vaoriny zany e. Enao nga ahoana? Voatazako nanangasanga ny tany de efa iny any nanao tongotra katoka. Ka tsy fantary tsony zay tao aoriana tao. Eo aloha se matory. Sy mbola tsy nisakafo se? Fa efa nisakafo ahoana e. Arak'izany nambarako eo zany fa tamin'ny ray atoandro nge niala tany an-trano e. Misy sakafo efa misaina ho an'ny sehainao raha ohatra se ka nonako. Aleo aloha hoaniko vetivety zay vao atory ako. Tena maty ny any hoanana koa nge za zany mantsy e. De zany ny fandehan-javatra tany amin'ny lalana makaty aminareo iny ry dadatora leva. De nefa saika tsy tody taty mihitsy aho fa ianao nga ahoana? Zany ny tena hoe very tanteraka. Tsy misy tsaroko tsy manodidina rehetra fa de ny sahotaka atao anaty azy natao fotsiny a. Ny ahy io se efa napoipoziko ihany. Fa efa napopozona ahoana ry dadatoa fa tsy azoko a. Lazaiko marina am'se fa io toerana akaiky ny lobolobo io de tsy azo itikisana loatra. Maninona hoe ry dadatora leva? Io amin'ny lobolobo lazainy se io fa feno vorondolo io. Leo akaiky ny tranondrava? Eny e, iny rehetrarehetra iny mandrapatonga taty amin'le makanezaka zahanse ty zany. Fa ahoana fa tsy azoko e. Raha tsy be ry se iny toerana iny. Tena feno mpamosavy mantsy iny ary efa malaza ny amin'izany tokoa. Ay ve, ka za ve nahalala moa ry dadatoa? Ary tena minoa mihitsy se fa efa nalokaloha fa mise raha vao afaka tery amin'ny tetezan-jiry amin'ny filazany se zany. Tokony tamin'ny enina teo ny teo amin'ny tetezana. Ary niny tokoa fa amin'ny fito farafatarany tonga ty nefa de very anjavony fotsiny teo anelalelan'ireo lalan'ireo ka de mivezivezy fotsiny. Zay hoa. Ary ety amin'ny trano ravatiny tena ratsy be amin'iny lalana iny. De ataony mahita faisanao zay taraikiraiky amin'iny toerana iny. Zany ve dadatoa? Ohatra mampatahotra ianao zany ko. Tompo-tanàna ety no tena nisy an'izany fetra. Tsy mahazo isangisangiana mihitsy ny toerana iny fa maty vo avelany eo. Tsy fampitaorina se mihitsy zany fa zava-misy e. Ary zay nefa nanafarako ny olona tany tsy andefa ny se amin'ny maizina ty. Aleo ny andro rapitso indray rehefa tsy vita mazava ny fandaminana rehetra ka. Ry zareo aloha ny teny ihany e. Moa zako moa tsy nanapo aho voan'ny tambery tany ohatran'izay nahazo izay mihitsy ko. Vao manomboka rivariva fotsiny de efa tsy azo atao mihitsy ny mandeha amin'io faritra io. De ahoana ara nefa nahafakara izany e. Naninona no sangisanginy ohatr'izany fotsiny fa tsy nataony inona? Ka zay ngery se mbola mahagaga koa e. Fa de lazaiko am'se fa raha vao olona taraiky alimbe eo amin'ny toerana io mihitsy, indrindra fa hoe olona avy any andrenivohitra any, de tena tsy misy tafavoaka velona ao mihitsy fa de faty mitsitra no hita marain'andro. Zany ve? Zany no izy raha tsy mahafantatra anatanandolo se. Tanandolo zany no anaran'io toerana io? De arak'izany anaran'izany ihany koa no lazany. Mampatahotra ka. Ka tena mbola tsara vitany se. Fa nahoana tokoa ary? Mitondra sakosy tokoa se io. Mitondra sakosy mibabeko ao nasiko n'ireo zavatra netiko ireo e. Ka mandana hoe ry se alaivo zay kitapinetiny se zay. Ay. Ty e. De ararao avokoa ny zavatra ao anatiny. Fa maninona ry dadatora leva? Ararao aloha jerena zay ao e. Fa ngato misy nininy e. Reny entana naterina taty aminareo reny de akanjoko daholo sisa nato. Sava ohatra any amin'ny positely rehetra any aloha.
tsy nanitrika zavatra taty mihitsy aho a. jereo tsara losy a ohatray ary iny zany zavatra ohatrany mahalemilemy voatsapaka am'izany avao io ery se fa inona ary zany e to mandomando hafahafa zany le iziko asehoy hoe asehoy io hoe raha tsika mahita e hitan'se io fa iny ny tiry dadatoraleva de fofony fofony to fofony ohatrany malanilany be fa iny ty zavatra ty tsy fantatry ve io tsy mahafantatra an'izany a mena kosy tiry se ty mena kosy ka zany fofony zany esory ihany fotrany tonga de makarary andobe izy zany ka menaka ihany ange tiry se ty sangizy tsy fihinana fotsiny fa fanositra mazana fa ahoana koa ny nahatongavany tao amin'ny okitapo za koa aza voasaika anytany any se mihitsika kise ihany ange no mitondra ny tikitapo ty avy any ka zany ery dadato tsy nanikika azy iny tao kory na ny fisiny aza eto vao mahita an'izanyko nefa de fantatro fa tiany nanavitra ny sesy nanampy an'se alina zany very dadato zany se ty raha tsy nisy an'ity tao anatin'ity sakosy netiny se ty efa hafahafa ihany ny fandehan-javatra tany mena kosy ka za matsy mba gaga ihany eto hitantarany se fa raha vao nandalo teo amin'iny toerana lobolobo io se tena angina tanteraka ny toerana nefa eo mihitsy ny vao maika tena mahampasika azy satria anomboka am'izay eo ny fahampijaliana an'izay olona mandalo amin'io toerana io zany very dadatoraleva mariny zany ka sofa nisy an'ity tany am'se namono ny odiny fa ratsy zany de efa ny bataina tao ny fatiny se ohatr'izay manao zay mampitahotra koa ny ianao zany dadatoraleva mba marina moa inona moa zany fa tsy mbola fampitandremana avokoa ny enise hatreto ary zay zany vo azoko ihany ko fa ampôly ty mena kosy ty satria azy mantsy ty sakosy ty nindramiko zokony se moa zay izy mantsy mpandeha lavitra any amin'ny faritany mila ravinahitra any ka izy zany no mitondra ny toniko ka teny ilainy tokoa tony mena kosy tony raha izany no iziko so ihany tokoa raha izany no marina ary dadatora de raha tsy nisy an'ity tokoa ve zany taty amiko de fa azo eritreretina fifa tsy namany velona ntsony ohatr'izay so ihany hoa mba tokony ho mailomailo ihany nareo amin'ny sisaka nyrery dadatoraleva efa reto koa zay aloha ka de ny amin'ny sisa ny tandremana manafatsafatra ihany ny anaovandry zareo ro vahiny mandalo amin'io toerana io azy efa mampalelo mihitsy de matimaty foana tokoa reny olona reny mantsy mba mahalasa saina koa ny amin'le tenin'ny dadatoraleva reny ka tena nampitandrana fatratra izy ary raha ny tantara zany no narahana de efa tsy nisy fanantenana tsoniko raha nafahako tamin'ity lalanyity atoandro zao mandeha eto ohatran'ireny tsy misy nininy reny eto na izany aza aloha ohatran'ny manalokaloka zany any eto ka amin'izy be lobolobo kosa angambany fa rehefa alina zany de tena fandizandrineny to mihitsy eto atrary amin'ny trano ravary raha araky ny fanazavany dadatoraleva tsy mba nafantatra an'izany fa de tsy nandeha tamin'ity lalanyity tokoa nefa ngamoa zany de misy lalana akoatran'ity tokoa raha hoe avare amin'ny arabe ka hoe azo ty amin'ny dadato tsy maintsy mandalo ety amin'ny voatonga any ary mampiasa n'ity lalanyity avokoa ny olon-drehtra amin'iny tanàna iny mandalo amin'ity lalanyity avokoa fa ny olona ty moa zany de efa mahafantatra ny lazany ka tsy misy sa manditsaka an'ity raha vo eo manomboka amin'letika fotsiny masoandro ny vahiny foana ny mahita faisana amin'izany ozy dadato zako ty de to lasa mbona any eto fotsiny ka aleo ny lalana ny zorona fa ahoana ary dadatoraleva nahoana ry se
ohatra mbola lasa ihany ny saiko tamin'le resaka rehetra ireny inona moa zany ka ny amin'ity atanandolo tiako ihany se fa inona ny antony mampieritreritra ny siany zany ka tsy zany aho fa ianao ny teny an'izany fa hoe be mpamosavy be tokoa amin'ny toerana iny ka ary zay ny marina ka mino an'izany ihany koa raha ohatra izay nahazo azay fa malasa ny saiko aho dia hoe tsy olona veto manodidina anareo eto ihany ve ny tonga milanonanao amin'ny toerana io raha izany no izy ngano zany ferana tsondro se ka tsy tokony olona fantapatanareo ihany ve zany ny olona manao an'izany ka inona ny tiany sy ahatongavana amin'izany mba tsara ihany mamatapatatra an'izany fa monina ety amin'ny manodidina ety ihany mantsy ny tenako sarotra be ny amin'izany se izy io dia fa saika fantatry ny olona manodidina rehetra ety avokoa sange manona anaran'olona miresaka ohatra zany mantsy dia tena lazaiko amin'izay fa sarotra fa inona kosa ny antony ry dada Toraleva maro amin'ny manodidina eto aza angeny efa senany nataony nandraingirangy misy tamin'izany fisenga hoana zany voaviana fa tsy vo tamin'iny herinandro iny misy ny sovaliana tao 3 andro le rangatsy na teny fa dia nihirombelona teo fotsiny angatsy mampalelo izy se betsaka nefa tsy nanantena ny fahasitrana n'le rangatsony fa raha tsy ry zareo ihany zany ny manafaka azy amin'iny tsy afaka mihitsy zany tena mahapeika angeza amin'ny fahaizan'ny zareo zany raha araka ny fanazavana ry dada Toraleva mahery ny ody ampiasainy se ary tsy misy mahatohatra an'izany aloha raha tseto ka zay ny mbola mampalaza ny atanandolo ohatra amin'izao ka zay ny antoko anazavana ny sainy se na dia mahafantatra an'izany aza eto tsy afaka manao ninoninona loatra aminy fa dia manafatra ny havana sy ny fianakaviana ihany no azo atao ka maninona raha lazainao amiko fotsiny fa zareo rery no manao an'izany na ranona dia ampitandrimany ka raha ilazan'izany amin'se azy ao dia ho avy aminay menakavy mifampijaliana raha alay ihany zany very dadato se marina na andrindrina aza angeo ny manatsofiny ka zay fotsiny no anafarako aza dia miresadresaka amin'olona eto loatra se fa tsy fantatra matetika izay any anatin'ny saina any indrindra ny mihinana sakafo any antranon'olona zay ve moa zazakely no atoron'izany raha ny amin'izany tokoa aloha tsy hanao an'izany efa olon-dehibe ihany tokoa mantsy se fa raha arak'izany fanazavanao zany dia olona ety ihany tokoa izany ny tena ambadika izany fa mivavanao tsy samylaza amiko fotsiny eny efa fantatra se tsara angamba ny tiako resahana zay zany se fa dia mampamangy any an-tanàna any lazaony zany ny reniny se ary asa voateriny izay zavatra zay dia roviny zany ry dadatoa izay ahafahany mandalo fotsiny ry se ka rehefa ilainy dadatoa ve le vola dia iandrasana an'izany indray hiteo ihany izay ataony rehefa afaka versy ny fahasairanana tsy ho fantany ihany zany fa iseko ka ny fahasairanana moa oviana tsy misy no ho ahy zay ry dadatoa fa tsy maintsy atao izay anaterana an'izay volo izay faran'izay aingana aza matahotra foana ianao eny ary se zay aza diny misy ny manafatra azy rehefa anatitra an'izay volo izay aty izy ny amin'inona moa zany ry dadatoa fa tsy azoko ka ny amin'ny io lalana izay nahavoany se io aza ataonareo fanao mihitsy ny mandeha maizina amin'io toerana io fa tena ratsy be io eny tsy maintsy mampilaza melohanareo aty ihany zay raha fa hoe ho avy ety ka tena mampivadika aina mihitsy raha ny mieritreritra ny nahazo an'se zany fotsiny aza mantsika eny ho afa dadatoa tonga dia mijanona mihitsy raha vo hoe amin'ny ariva mihitsy vo tapa-kevitra ny anatitra vola aty voaray re izay ry Toraleva ampitaiko ihany ny afatra fa aza matahotra foana ianao eny ary dia mampamangy ihany eny ary ry Toraleva zay fa velomy ianao velomy se manahoana ny zato manahoana ianao azo to tonga salasara-potoana izy zany fa misy inona aloha za androso fa tena vizana amin'ity zazakely ity ka eny tokoa azo to matoro be ny izy zany efa trano na taxi brosy izy ny natoro otriny oko fa iza tokoa
koa aloha ty zazakely ty. Zanaky ny nitora vao re ty Fa hoana ry boako ohatrany hoe misy vaovao zany any ambanivohitra any. ka zay sy nentoa aloha niaraka nakaty Ino dia aiza izy zany? mbola lasa nakavolany amin'ny zanany 67 hectare iny hony izy dia zany tonga dia nakaty aloha Dia ahoana zany? Tsy zany mantsy rynjato fa marary mafy ty zazakely ty dia nasain'ny dokotera tany ambanivohitra ny hôpitaly anio dia anio ihany. Ay, zany ve? Ie, ka zay tsy maintsy nandehanany taty tapitapika ohatran'izao. Fa marary inona hono izy zany? Tsy ao fa ohatran'ny fanintony zany izy ty dia indraindray safotra tsy mahatsiaro tena mihitsy amin'izany rehefa mihetsika le aretina. Tena ratsy kosa zany aretina zaniko. Dia zao zay nasain'ny dokotera namonjy hôpitaly zao Fa ngah kosa tsy nahara-maso diny fahakely ny fahasalamany ry bako nanomboka hatramin'ny fahenimbolana nietsehan'izany ary efa fanafody maro no narahana nefa tsy mbola nisy fiovana foana zany. Tena mampalahelo izy raha izany hitako zazakely io ve dia efa hiazadininy aretina mafisala amin'izany sady ka zay ny eo any antondianay io dia manaona zany izy io zao ka io misefisefy be io iziko ianao amin'izany way tokoa marina tena ratsy be izy zany ry bako tena mahakely ana mihitsy rynjato nenitora vao any tena hitako tena mipempena tsy mahita an'izay lalakale mihitsy amin'ity zanany ity ohatra nitakeoteriny mahazo azy zaniko zay ny nanarahako azy aty izy koa mio ve dia avela rery amin'izao ka maninona ny raha vetrany dia mivantana teny amin'ny hôpitaly nareo naninona mbola nilozana nandeha aty indray ka ny olana ihany koa ne dia na ny vola am-pelantanana aza tsy misy zay mbola nandehanana nanantony eny amin'ny havany sasany eny na ny vola nataonay sarandalana nakaty aza nge mbola nindramy marinjato ndray marina ka ty ve afaka niandry n'izany tsony raha ny fahazoko azo mantsy dia mbola miandry ny nendravo ihany koa zany nareo vao afaka hitondra azy eny amin'ny hôpitaly ka inona morinjato ny vola ty amiko aty ny zazany marary mila fitsaboana aingana diaingany ka inona ary ny atao dia mbola ela be zany nentora vao zany vao mety ho tavavelona avy any sa ahoany teo amin'ny fijanona ny taxi brosy aloha zay no nisaraka teo angamba zao izy zay vao miala any raha natratr'olona koa aza nareo reto koa dia tena manao to foana mihitsy ka efa hoe na ny vola raha tsy misy zao aloha izy tonga dia hitsika eny amin'ny hôpitaly aloha rehefa aveo hita eo ihany mba misy vola azo raisina kely any mantsy aty amiko aty asa izay no atao ry bako zao dia sotsika dia mandeha mankany ka ndao ary fanakaizy ny nitoto eo indray ry bako mbola lasa nijery fanafody any amin'ny farmasia any izy ay misy fanafody ilaina maikana sain'ny dokotera ny vidiny dia lasa nijery an'izay any izy aloha ary le zazakely efa mba nanao ahoana tsy mbola fantatra fa ohatrany efa nahazo aina kely izy aloha ay tsara zany ka efa nianiana ihany koa le nisefisefy be tena tsara mihitsy mbola be ireo fanafody tsy ampy ny dokotera ka tokony asa aloha reo vao hiatsara izy eny angah kosa moa dia ho afaka vetivety eo zany tsy maintsy mandeha miandalana ihany zany fa mitsotra betsaka anao rynjato aloha tamin'ny fanampiana raha tsy hainao tokoa dia tsy fantatra izay nefaranay taty ianao na nampibetsaka anay tamin'ny fikarakarana isan-karazany teto niantoka ny lany rehetra tamin'ny vidim-panafody tsy olana mihitsy re zany tsy nipiavana ihany ary ve ny tokony efa monjy amin'ny fotoana ohatr'izao ka efa niteneniko tamin'ny nentora vao avokoa ny lany rehetra tamin'ny vidim-panafody ary efa nasaiko nandray atsoratra an'izany izy mba hanamora ny fanefana ny volanao rehefa sitrana somatsara ty zazakely ty ianao koa ty ry bako dia efa mana sarodjavatra ka fa ahoana ary fa iza moa ny teny taminao fa mbola velona indray izany vola zany izay lany dia lany ny fahasalamany zazany efa tambiny izany ka mbola inona indray ka na zany azarin-jato fantatra nefa sahirana ihany koa ianao efa betsaka loatra izay vola mivoaka taminao zay tsy misy an'izany ho aza lefa lavitra ny eritseritra eny tena olon'andriamanitra tokoa ianao fa za zao mitsirika fotsiny any nandeha nakaty fa tsy maintsy mbola hivelona any ampiasana ay mbola perinasa zany ianao io saingy tsy mandry ny saiko dia nandalo kely aho loko ka tsy maintsy mbola mivelona sao dia zao ihany eny ary dia misaotra anao reny tsidika anjato efa tsy maninona izy zany aloha dia aloha andeha eny ary rynjato zay aloha fa tsy mandry ny nentora vao eto ka izy koa ty ela beko ndao ary fa ahoana ozanareo ka tadatoraleva efa nanafatra tamin'ny vola hoe ilainy kosa honika
fa le vola zany misy aterinany any de tokony alaminareo zany zay fotoana andehananareo any raha izanyko maninona tsy afaka ny anareo de tsy afaka lavo zao mba malailo anareo any ke le olona any sady efa napahana tena azy mihitsy tam'le atondehako ty amin'ny farany fa ho avy any nareo anatitra ny volo io nefa ty de toa niova hevitra indray nenika ka nazaho koa aza mbola sahirana akaiza ny fotoana andehanako any mbola tsy haiko a mbola miakina amin'ny any ampiasana ihany ka raha za tokoa no andrasana am'izany de tena taraiky marina nenineny ka za nge tsy afa manoatra tadavinao hiala amin'ny asako mbola ho hitako ihany am'izany fa raha hoe am'ty herinandro ty aloha tsy misy hevitra mihitsy za io eny andraso fa mandalo any de maka an'le vola eno eny zay zany fa veloma aloha neny tsy ho afaka ny andeha anatitra n'le vola any mitadatora levandray neny dia za ndray ningaviana anatitra azy any za ko nefa ty mbola sahirana be amin'ny asako nendrineniko moa de tsy afaka lavo zao ny fahasahirana ny dadatora leva koa any zao efa tsinjotsinjoketo ery ny fiandrasany ny vola ioko eny de mbola ho hito indray zany ny am'izanyko ary efa tena salama be mihitsy any eny fijery azy zany eno zay indray vo nihiratra ny endriny hatramin'izay rynjato efa tena sitranako efa tena nakely aina mihitsy nyeritreritra azy teto ao natozay fotoan'izay fenao nga ahoana tsy mbola amperinandro akory azy zay no nitasonana azy tety amin'ny hopitaly de efa zao hitanao zao zadiko hita zao ihany koa vo hita hoe milamitsainy ny tora avao sa ahoana fahitanao azy za aloha efa niezaka nakahery azy hatrany hatramin'izay izy ohatra taitaitra zany nefa de mbola mitsabo any isika tena efa mafy kosa ngerinjato ny ainany efa zana amin'ny fahatelo zany zao ioko zany tokoa moa izy io fa firy marina moa zao zany ny zanany fitomena-danina terany de mato ny roa le farany zao nalevina tamin'ny taona lasa teo tokoa moa de voavoaleviny iny de nietsika indray naretiny ty farany ty ty tsabotsika ty tokoa moa zany le hoe tsy nahita nyrainy be voka be an'io izy ny maty tatato fa nga tsy tsaronao ka le zanany koa ane kely aizana ka tsy tsarona tsony ka zany ihany koa ngamba mahafaroa filavan'izy tiako ny raha mason'ny nitora vao tamin'ireny fotoany reny neka okarery bako inefatra torana izy mantsy tamin'izany ny zana amin'ny maty ny vadiny ihany koa nandao azy tapoka fa oriana tsy roa amantany nge zany rynjato de tenenina tokoa moa zany ka moramora nanomboka tamin'ireny fotoany reny any nanampiazy sy ny azy satria fantatro ny fahasahirana eny amin'reto zaza mbola kely mety ianao ry bako aza riny izy ary aza vela iady rery ihany koa fa tena hitako mijarony eny lesy fa ty dadato de matamboka tsy hitany alana ninona koa ny tena mbola nahafaka ny saina ka to tsy fantatra hoe naninona na naninona fa de hoe maty fotsiny raha nafaty azy indray tsy misy tsy nafantatra ny antony teo an-tanàna rynjato iza moa tsy nafantatra ka tamin'ireny fotoany ireny raha nanontany anareo tany ny antony de to tsy nisy nilazo nareoko ateoko fatatidinao tsara angamy zany ry bako ka tsy nisy sanylaza tokoa nezay eny fa na de fantatray azy zany fa nahoana ka inona ny antony tsy nanazavana n'izany tamiko ka nisy namonina izy rynjato ina zay aloha mazavy nisy namono tokoa izy satria de hoe hita ny fokony olona teny an-tanandolo telo ny fatiny tao amin'izany trano ravo zany ary vao mangirany ratsy tamin'ny 5 maraina mariny zany ary nanamafy an'izany avokoa ny olona rehetra teny toerana fa inona hono zany ny antony namono azy ka tsy vola teny aminy tsinitsinina fa ohatry ny akazoparany sasany fotsiny anga sa inona ny antony ry bako fa ianao nga tsy mahafantatra ny lazan'izany toerana zany fa aiza tokoa aloha zany na zaza tsy mbola mahafantatra tsara n'izany toerana zany rynjato fa hoe amin'ny lalana makany an-tanàna iny zany raha ny fahafantarako azy
fa raha nylazany a araka ny nambaran'ny fokon'olona de hoe ahoana oay sao de miantso antsika aloha ry dokotera izany ie ohatry manondro tokoa izy zany fa andao aloha eny andao ary sabotsy zao zany tsy maintsy mandeha makany midadatora leva indray manatitra n'le vola tsy afaka mandeha mihitsy mantsy ny eny ry zareo ihany koa nefa miamby aka ataoko fa tsy olan'izany ateriko an'le vola sabotsy maraindraina mihitsy de efa miala ty elana amin'le fahatarana eny an-dalana mantsika tena ratsy raha ohatra n'le nahazo afarany iny ko tsy de eritreritra n'ireny mihitsy efa tonga de miorona ny hodidohako tena aloha fampamosavy tokoa zany teo amin'io toerana io ko aizaka tatatra kely zao ka ohatra n'ireny rano be ireny ny fahitana azy de namoritra pataloha mihitsy nga tamin'ny fantalovako teo nefa rehefa nazava ny andro inona fa tsy tatadrano kely zara raha misy ray mandingana ny teo amin'io toerana io ny sioko amborondolo moa amin'izay de efa tsy lazaina tsony mandeha masava amin'ny antsony dadatora leva fotsiny angamba amin'ny fanafodiny tsy azo antsona aloha raha zay andeha alina amin'ny toerana io mba marina moa fa maninona ribako fa iny ny tia mahavarina anao tsy misy inona kory rynjato ohatra ny hoe misy zavatra mampiasa sainanao zany nefa fa misy inona ary fangay ianao tsy makany ampiasana ntsony ka tsy mivelona ntsony re afa efa vita aloha ny asa ay fa taratasy iny ny ty taratasy nomeny dokotera toery tya fa hoe ahoana hoany taratasy ividianana fanafody re ka maninona ny tsy asehonao azy zany to ty hoe misy fanafody maromaro indray reto na sain'ny dokotera vidiny de izay no mampiasa ny saiko inona hono ny mampieritreritra anao amin'izany ka voalohany aloha de hoe sao de misy zavatra fen'ny dokotera mihitsy ary amin'izao aretin'izao rynjato fa hoana to fanafody tsy misy fahataperina any aty tsy indrona sy ny sisa efa natao tamin'ny avokoa ay vezy izany foana ny mampieritreritra anao fa hoana ka mbola tafiditra ao anatin'ny traitement atao amin'ny avokoa ny ireo zay tokoa ngamba ny tsy nazavaiko taminao ka fa hoe ahoana ny nambaran'ny dokotera taminao ka hoe maharitra tapabolana eo izy manaraka an'ireo traitement reo ary zay ny tsy mbola andefasany ianareo monty satria sarobidy tokoa reo fanafody atao amin'ireo ka tsy maintsy arahan'ny maso isan'andro eto ve zay reny antony ka za mantsy lasa saina ihany ko le zaza to hita efa mahazo aina nefa mbola toizan'ny dokotera ty amin'ny hôpitaly foana koa tsy misy tokony mampieritritra anao ny amin'izany na kely akory aza ribako ka raha tsy manazava amikoatran'izany ve anao mo fantatro le nambaran'ny dokotera maro tokoa mantsy de za mbola mainka ivelona tany ampiasana de tsy afaka ny nanazavan'izany taminaoko de ny faharoa mavalaketraka io de ny amin'reto fanafody reto fa hony fa nga tsy misy eo ny farmasia misy tokoa orinjato sainga lafo be ny vidiny eto ty hoe lafo be avokoa efa nantaniko teo vao teony ireo de maninona fanafody hosoratana amin'ny voalohany io aza tokony efa nampiasaina rehefa ohatra izany de aza miandry mihitsy ianao fa tonga de alay vao ny farmasia ao zay fanafody ilaina fa tonga de alaina ahoana tonga de alay vao fa aza miandry mihitsy ianao indrindra raha fanafody mainka ampiasana ohatra tika ka tsy misy ahinao ny amin'izany fantatro mantsy le lehibe ny farmasia ny ve niara-nianatra tamiko ihany izy fa iny ary tena mpinamana tokoa zay ro lahy fare ary tsy namposiko de efa nafarako ihany koa izy fa mety tsy fantany angamba ianao eny mariny zany ay moa ny nitora vao no nampafantariko azy tamin'izay fotoan'izayko tena maty de ahoana ary zany ny atao tonga re de alay vao amin'ny ao ny fanafody fa rehefa tonga mandoviny vola njato sao de mba tsy mety zany mety re izy ndao fa hoetokany ianao rehefa avy eo raha ohatra ka hoe miahy ihany amin'izany eny izy mety fa ny aminao sao de maninona indray efa nyteny ianao fa aza lefa lavitra amin'izany ny eritreritra mitsaby marariny iny eto ka na zany azy ataoko fefa tafa ohatra
tsy toko tsoforoana ne vola laninao tamin'ny marary raha mbola tsy salama izy ka raha mbola misy koa ny eo am-pelantanana dia tsy maintsy manao izay farahiri rehetra isika isorana an'Andriamanitra moa fa efa mba misy vokany izany fitsaboana izany amin'izao fotoana izao raha ny fahitana ny zaza dia efa hitako mba memahazo eny izy io ka eny ary ka zay andao dia miaraka anysika sy ianao avy eo dia izay ho amin'ny fandehan'le izy ka ny olona teo an-tanàna samy nafantatra an'ireo nanao an'izany avokoa ka naninona ny tsy mitanana teony eo izay nanao an'izany ka ianao tiron-jato mipetraka ty andrenivohitra marina ianao ka tsy mahafantatra ny fiainany any ambanivohitra fa ngah zany azo atao aminao ka fa nahoana ny tsy azo atao tonga dia azo tanana mihitsy rehefa nanao ratsika ka tratranao teo ampanaovana an'izany asa ratsin'izany nga izy anananao nga fa izy no namono azy izay angako sady maro angery zareo raha mifantatra za indray aloha robako raha izay resaka ohatr' izany tena milaza aminao fa aza sendra ihany fa dia ataoko mandraingirangy ny areny maninona tsara zany za indray tsy matahotra mpamosavy zany zany ataonao izany le hoe maninana azy soa aloha fa sikesenao rery no eto izao hatramin'izay nandehanako tany efa mba ela ihany ny fotoana nivezivezeko tany fa mbola tsy sendran'izany aka mba mino ihany any tenin'ny olona aloha tsy hoe tsy mino mino ny fisiny tokoa fa raha ny atahotra azy samy fanatrika aminy aka soa ihany ianao fa ty andrenivohitra ty ka afaka miteny an'izany fa raha any aloha tena vidiana lafo tokoa mifavoatra izany dia izay tokoa ve zany ny voalaza fa nahafaty ny dadatoy izany ndray ny tantara ary anisany nahita mifatony tokoa ireo masokoro ireo fa tena nisy mangana be ny teo amin'ny kiony sy ny lohaliny tamin'izy naleviny iny dia voalaza ihany koa zany fa hoe sovalia mpamosavy mazava ho azoko nampiko izy miteo ary tsy namelany zany izy raha tsy maty mihitsy dia mba olona tsy vanina izay navitan'izany robako izay rehetra nambarako anao izany ny lazana tanam-boly raha tsy fantatrao tanam-dolo tokoa moa ny anaran'ilay toerana ie lalana mbola somary lavidavitra miala n'io tanàna io zany hitanao le ary akaiky ny tetezana le tetezana izahoaiza moa zany to ohatry ny tsy mbola vita koa azy io tetezana io taminao tamin'ny farany raha tsy diso ny fitadidiko fandehanako fiara tokoa iny fa tsy misy tetezana izany ka izay mantso fa efa nasiana tetezana afaka le tambary lehibe aty atsimona patsakany dia sarotra amiko tokoa aloha ny aminavinan'izany toerana izany fa raha tsy mandeha any mihitsy angamba tsy ho fantatra ka amin'izao any tsy mahazo ale arivariva mihitsy no izay antony izay zany raha olona tarakiraiky any an-tsena tonga dia mijanona matory any mihitsy fa tsy afaka amin'ny io lalana izany ianao indrindra moa fa hoe dilany amin'ny enina riva ny andehananao eo zany kosa ve tsy efa tahotra mibetsaka iza na ninona n'izany amin'ny enina riva zany izany aloha dia tsy haiko dia izay zany aloha ny atao rin-jato aleo aloha any dia hody dia mba milaza ny any tanàna any fa mety mieritreritra koa zareo ao ka maninona moa zany raha ny nitora vao fotsiny mandeha any aleo izy aloha hijanona ty any ambola no hijanona io ka tsy maninona ne raha izay ihany no mandeha any asako izay ataonareo ihany izay fandaminana atao moa ve tsy mety daholo mandeha any amin'ny lazan'izay fotsiny dia tsy maintsy mbola hiverina ty any makazy mianaka rehefa andeha hody iziko sao sady amin'izay any koa efa mba mety akaiky ho tapitra ny fitsaboana azy ty zazakely ty aloha efa tsy maninona tsony ny dokotera aza to efa nilaza fa efa afaka entina moda ny trano mihitsy iziko andray sika ho ny manao ny fitsaboana azy ka izay koa ny tena nararotako an'izay mantsy ka roviana zany ianao no andeha ho any nara-pitso any aza moa maninona eny fa tsy maninona zany aleo fa arahako maso eto izy mandra-pivelonao avy any eny ary rin-jato
azafady hoe tsy misy mipetraka ve eto akaikinao eto? Efa ry mifindry aloha ry le olona saky hipetraka teo. Efa malalaka eo ry azon'ny hipetrahana. Misaotra ry. Mba afaka maraindrana ihany ka amin'ny folo sasany zao. Manina hoe ianao? Miresaka amiko anga ianao zany? Mba afaka maraina ihany ho atsika zany. Ay, fa nga efa ela ianao ny tafiditra tato? Efa elaela ihany tokoa ty fiara ty vao feno. Io aza to mbola misy toerana tsy ampy dia zay ny tsy mbola andehananiko. Fa efa maiko tonga nga e? Mahay maika ihany tokoa moa izy zany. Efa andeha tokoa sika raha nifahitako azy zany ka. Fa ianao koa zany any Ambohimandoka mihitsy vao miala? Antoko ny toerana lehako. Ay ve ka mitovy ihany tsika raha izany hoe izy io. Ianao koa zany andeha ody any? Tsy hoe andeha ody any fa mangavana raha ny tena mariny. Avy aty andrenivohitra ihany aho mantsy. Ve ary niveriko fa hoe mody any sahala aminay mantsiko. Fa aiza ho aiza any Ambohimandoka ianao no mandeha raha tsy mahadiso aloha. Mbola lavitra beko. Miala eo aza mbola misy ditongotra adiny ray sasany vao tonga any aminaiko. Any amin'ny tanàna antsoina hoe Andavatsonjo ny tanànanay. Ay ve mety mbola lavitra tokoa ngamo zany. Ny tanàna lehanao tsy eo Ambohimandoka ihany? Mbola mandeha tongotra ihany koa ka. Saingy ny anay indray mba akaikikaiky. Atsasakadiny maheritra aloha dia tonga. Ve mandeha tongotra mena varatra dia any misy an'izany. Kotseny amin'ny lalam-by ve zany no mitsofoka e? Ka iny ihany koa ne lalana raisiko mandeha any aminay. Ka raha izany mety tafaraka amin'iny lalany ihany tokoa nge zany tsika. Fataony janona ny fiara? Mbola mijanona eto tokoa tsika ko. Tena restory marina. Tena natory be tokoa ianao Anka na nitotona tsy indraindray aza ny fiara to tsy nahataitranao akory. Tsy zany fa tena tsy ampy torimaso mihitsy re ny andro narary teny amin'ny hopitaly efa nandritry ny hafirina azy fa misy fianakaviana tsy salama? Zanak'ilay nenitoana izay marary tsabony eny amin'ny hopitaly eny dia izay ny tena nanahirany. Ve dia mirary fahasalamana ho an'ny tsy salama raha izany. Misaotra re fa misy inona ho no hijanona fiara ela be eto amin'ity toerana ity ny olona sasany toa reny mivoaka avokoa nefa eto aza tsy misy tsena akory. Ka tsy zany fa vaky ny kodiarana ao arinako. Dia mbola manolo an'izay ry zalahy. Vaky ny kodiarana? Ka ny manolo an'izany ve tsy ela be? Ka nijanona antsika teto aza inge zay efa maharitraritra ihany mety efa vita kosa angamaniko. Zany hitanao io aza le mpamily fa efa manome baiko mmpandiditra ny fiara amin'izay efa vita ny zareo ihany zany le simbako. Ary tena efa ela ihany tokoa any natory toera izany no izy fa mifiry aloha zao amoroora latsaka. Tena taraiky aty ihany raha zao no izy. Hitako io mihitsy zao ny tena mampana etiko. Fa raha zao aloha mbola tonga ny tanàna mazava tsara Ianao aza moa mbola lavitra noho izany mandeha mbola manatena no tonga aloha tahaka izany maika fa hoe za ny anao raha izay lalana tsy sakadiny tsy misy inona akory ary sambo. Eno raha tsy azo tsampiny ohatran'izay tsony ty fiara ty. Ohatray, fa misy inona indray no mijanony? Eno Tsy efa akaiky ve ny lalany? Ohatra misy zavatra mipopoka afafy zany any ambany any.
fa ahoana ary tsy fantatro aloha ohatrany hoe misy fahavoazana zany ty fiara ty ngambany misy fahavoazana hoana foana ary andraso aloha jerena zay ataondry zareo jereo aza ny olona sasany fa mandeha voaka daholiko aleo koa aloha mba andeha hitsangatsangana kely fa tena vizana ny tongotro ka fa inona indray ho no mahazo an'ity fiara ity voambariny zalahy io indray fa misy simby fa kodiarana fandroany indray ve tsy kodiarana tsony indray ny vo aminy fa any amin'ny frein mihitsy tsy mitana tsoniko de ahoana ary de mbola mijery an'izay vetivety ry zareoko ka mety ho vetivety de vita vetivety ihany tokoa ny ny olona akaiky fidriana sasany eto nefa reny lasy reny avokoa ka efa kaikikaiky ange zany ny farany ao ambadika ry tendrombohatra ry mbola lavitra ihany zany raha andehanana tongotrako zay aloha de mariny aleo miandry izay fahavitan'ity fiara ty ihany zaniko zay koa aloha ny ano ataoko fa ry zareo reto koa ve zany de tsy mba manamarina fiara hoentiny vao miala ny Antananarivo efa ety andalana vao manamboatra isaky mihetsika hita ho ako ny fahasairanana etsy-andalina ny fotoana landy tsy fatany fa maika ho tonga ny tanàna ny olona raha napoziny ohatran'izao mihitsy de tsy nandeha tamin'ity fiara ty ka iza moa mahalala an'izany raha tsy zao fa le fotoana koa aloha mandeha efa amin'ny efatra ange zao jereo amin'izanyko ka miankina amin'ny fahavitana eo ihany zany no andehananako fiara tsy mitana frein zany marina mafy tsy hanao loza eny am-pandehanana eny soa ihany azy izy fa mba nijanona raha vao nahatsikaritra an'izay ka ny antsika koa vola mialaka mila tonga any amin'izay toerana le ara-potoana sikako problème zao fa tsy problème atsika mihitsy marina lenao zany nefa inona ary no azontsika atao raha tsy hoe miandry ihanyko ary andraso mihitsy ro dodonana izy fa toa tsy taitra mihitsy ny hery zareo mba mariny sao de mba ataraka ihany tsika ry zalahy mbola tsy vita ihany ve izao tena tsy mety tsony ty tsy mbola afaka manohy lalana tsontsika voatery tsy maintsy mijanony eto fa maninona hony tia koa zany ny tena olanako fa ahoana oza ry zareo teo ka tsy afaka mandeha tsony ho zany ty fiara ty eto ny farany zay ary ho ale efa nahiko zay no nambarany atyako jereo na ny olona sasany ko azy retsy raha tsy sosotra daholiko ka efa niandry ady ny fieritety kosa ve vo hoe tsy mety le iziko zany kosa ve tsy efa filambaniny fa nga eto ny fanarana fa ametrahananay ka tsy misy azondry zareo atao tsony kosa nge le ty mahakamy mihitsy ny zavatra ohatran'izao aloha tena mba mariny de ahoana ary de inona tokoa ary zao ny atao tsy efa mifiry zao raso hoe hoay amin'ny efatra sasany amin'ny efatra sasany tonga eo amin'ny fijanona ny fiara amin'ny 5 sasany raha andeha tongotra de alina zany vao tonga ny tanàna any zany ve ka eritreretinao amin'izany koa raha andeha tongotra zany de miampy indray ny lalana zao tsika efa mifiry marina aloha zany nefa ve izy safidy akoatran'izay tena tsy mba andeha tongotra any kosa aloha aleo mijanonandro mazava ka na za koa azy ty mbola misalasalako fa ahoana mba tsy henana hitanàna zay fa any ka manahirana indray raha hoe tsy tonga indray fa hijanona ianao ngamba mety tsy de misy olana ianao mantsy akaiko fa za aloha tena tsy afaka miamakivaky rery an'iny lalana makany iny de ahoana koa ary zany tsy hitako izay atao de zay ataonao fa za de efa tapaka ny hevitro fa hijana ato anaty fiara zanyko ny olona sasany reny to misy ny lasako nanampy an'ireo to aloha de misy no mijanona ie de tsy rery zany fa misy namana loko ie miantso anga inao zany ie fa ahoana tsy zany ao fa misy namana ihany tsika fa andaonao raha iaraka aminay namana fa namana izy hitsaranga itsy koa ny andeha tongotra anyko ary mbola lavitra noho ny alehanao koa za nge no alehany mandalo eo aminareo izy zany raha ny filazany de
misy namana ianaoko. io olona mitodika ty io ve? Ka maninona raha miaraka tsika? Za tena hijanona ka aleo mihitsy miandro ny andro mazava. Otry fa inona mbola atahoranao efa telo nge zany tsika ary tsy andeha rery ianao fa anatitra anao hatrany amin'izay misy anao any izy raha ny filazany. Zany ve ny nambarany? Eno andao ianao reresaka amin'eny raha hoe tsy mahatoky ahy. Raha zay anga hoe nefa ahoana indray vo mieritreritra ilay dia tongotra lavitra koa dia kivoka sady izay roa rery ve dia ny andro amin'izany mety efa maizina ihany ka maninona tsara nge ny roa noho ny ray raha mba mita maro no hoe tsy lany mamba fa mety mbola metraka olana sy tahotra ihany eny an-dalana. Fa inona nefa no atahoranao ny aizina hony tsy mba namanako be ny sakatsakana sy ny ratsy eny an-dalany. Anisany nametraka an'izay fanahin'izay ihany koa nefa io rangahy io ny kay maninona raha araka ny resaka amin'ny faharovana teo dia mihaza n'ireny mpamosavy sy mpilalao dratsy ireny no ny tena ataony any amin'ny misy azy any. Retsim-pandeha sasany retsika nge to mahafantatra azy ary mpamosavy tsy latsaky ny 20 zany zay nefa mifanehatra taminy fa vaky nandositra avoko. Zany ve? Mariny zaza tsy nino raha tsy nanamarina izay voalazany ny olona ka zay noatra nampiala kely ny tahotra. Eny mety maresy lahatra ihany zany fa ny avy koa ny tena sakana ho ahy zany mariny tena aleo ihany hijanona ka aleoko matory ato anatin'ity fiara ity fa misaotra anao dia tsy andeha zany ianao? Tena tsy tapa-kevitra fa misaotra azy ihany koa aloha tamin'izay fandavan-tena anatitra zany. Eny ary rehefa tsy tapa-kevitra tokoa moa ianao tsy maninona fa aleo zay andeha so tarika eto ihany ko. Eny ary veloma ianao. Veloma ianao dia mandram-pianao ihany ko tena vitsy kely sisa ny olona mijanona matory ato anaty fiara ato. Tena marina kosa aloha raha mba handeha any ekena fa hoe efa misy namana zany nefa ny andalo ary atanandolo mihitsy ny tena nampanahy voalohany raha vao nieritreritra an'ilay hoe andeha tongotra maizimaizina. Iza tokoa ny olona tsy efa nanao izay ho afany teo amin'ny toerany ony fa saika ny alamaina avokoa. Tena aleoko ihany mijanona miandry ny andro mazava vao mandeha. Tsy misy mamaika akory ao. Izy roa reny zany zao mety efa lasa lavitra ihany sady mety mahita lalana manitsy ihany koa zany ny oliniko. Aleo matory rapitsy vao maraina manon ty. arahanao amin'ny heriny anio ny toy n'ilay tantara nosoratany isedirana antenaina Rabearnal mitondra ny lohateny hoe vohitsy ny tahotra. ireo mpamelona ny tantara Alain Falimanana, Gaston Faly, Daniela ny ondy. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, mpanatotosa Alain Rabemanatsoa.